lasa misy transfert na caractère. Raha mauvais le caractère dia lasa misy findraka. Tain'ny tompo ianao, Jesosy fiainagnanao, ataova amen zany. Tao amin'ny bokin'ny Genesis toko fahatelo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy, Genèse 3, 1 à 9. Teo les premières tentations de l'homme. Teo nanomboka ny zagna fagnahy olombelogno. Taiza no ny zagna fagnahy olombelogno tamin'ny alalana feo. Tamin'ny alalana feo. Niteny Satana. Ary nazavaiko zany tamin'ny alina, tamin'ny direktatsika, fa agnisany nahatonga ny Satana ny safidy ny menarana, io no biby farak'izay endry. Zay nahatonga ny Satana ny fidy an'io. L'animal le plus rusé, farany fetsy, biby farany mailo, zany hoe gidragidra be zany raha andiniky saigny amitaka sy ny sisa, dia igny no safidiny. Remarquenareo tsara, dia voly raha ny safidy viavy, tsy viavy le bagna tsy manjary ataovagna solonify regny fidiny. Ya, fa le farany hoe misy vacances lany zenohony, regny ohatra hoe pira malaza sy ny sisa, regny ny alainy. Azonareo izy. Donc zany ny monde spirituel mitaky intelligence. Fa tsy hoe anao badibady tsy tia mamaky boky, tsy tia salon agnino, tsy tia hianatra igny dia hoe tia hoara-panahy beky fa non. Miara-miasa agnatin'ny tontolo ara-panahy ny fisainana, ny fijery, agnatin'izany le fiainona ho resako anao eto. Dia fomba anankiray ndesin'ny devolina mitagna ny raha olombelona dia tamin'ny alalana teny, feo. Nanomboka nisy feo tonga tagny hoe izy io ane tsy izany, ary sura za fa tsy indray mandeha foagna io feo io ny regniny. Fa izy nisoratagna amin'ny Genesis 3 fotsiny notrany hoe indray mandeha. Mety efa ela izy niteny an'io fa tsy ndrarainy Eva, mbola navoatotra ihany izy. Fa en force tsy miala eo anao fa tandrenesanao fa raha volagn'izy io dia ny hafarany mandaitra. Tain'ny tompony ianao aroarovan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Io ny première tentation de l'homme. Satria miainga amin'ny antsoina hoe parler, na hoe miteny. Dia mazava ho azy rehefa misy miparler dia teraka eo le hoe entendre, maheno. Ny hafarany entendre igny miafara amin'ny hoe faire. Ohatra zany ianao mifanena amin'olo anankiray, miparler, mikoragna, dia anao amin'igny fotoana igny mipetraka amin'ny placen'ny olona mi-entendre. Dia mazava ho azy rehefa avy ni-entendre ianao dia tsy maintsy faire, tsy maintsy misy raha ataonao ambadika izigny. Tain'ny Jesosy ianao, tain'ny tompo ianao. Ka raha tsy tonga saigna zany ianao ny amin'ny zavatra heninao dia ho maro ny zavatra andeha ataon'ny devoly. Be da be, ary lasa mora amin'ny Satana ny mandravanao, sagnatria ny vava. Ary nisy taogna efa nampianariko fa ny sofinao dia varavarana ahafahana miditra amin'ny fiainanao. Zany ny sofina, karan'izany koa amin'ny maso. Raha anao zany zao tafijery zavatra anankiray dia mazava ho azy nanokatra varavarana amin'igny zavatra igny ianao ho amin'ny fiainanao. Dia ireo porte ahafahany devoly miditra, mahatonga olo araiky lasa possédé. Ny alina feo, satria ny feo entina rivotra. Ny fanahy nefa miasa aiza? Miasa amina rivotra. Azonareo amizay ve le izy? Engany mba ho azonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy haiko raha fantanao fa ny mahatonga ny olona lasa mpivady tsy ny fampizaha magnan'io fa nisy feo nivoaka tao. Volagno ndraiky fa tsy mary. Hoe natonga nare mpivady ony raha nifagnaraka nagnan'io dia zay ny tany nisy ananjy ony narahinao. Fa anao tsisy raha koragny? Non. Mety nagnantsovan'ny pasteur ndraiky anao ny délivrer. Hoe misy olo misy devoly tsy miala fara koa izy amin'io tsy mivolagna izy vako. Azao, fa tsy zany fa tsy maintsy nisy feo, nisy resaka. Mety tsy niasanao lao aby izy, todia kely amin'olona akaikinao manao mo.
mety tsy ndrarahinao be raha tsy tagnatin'olo programmanao foagna hoe fa tsy digninao ifeo io ifeo io magnantso foagna isan'andro iskanao mandalo ary anao letry naregnesanao ifeo ty andalo mariny ake fô lazay ndraiky koa fa tsy mary ta iny tompony anao avy taizany angany io misy feo mety anao farindra tsy tiagogna mahintigny be magnany fitrakitry feo be mety anao za tsy tiako misy raha voalalahy avampopovoan-tany trakitry feon'ino be ro tsy nare lamba za tsy nambady antemorogno ozy sasany anao takitry feo nantemorogno raha moramora otran'izany le izy feo miainga avy amina resaka mba indesiko ilazagna anao hoe mahatonga ny fiainanao ikaran'io de feo regnino mety misy feo zao regninao aza mivaky lao arô de lasa olo tsy mivaky lao de ndraindray feo io tsy avy amin'olo fa avy aminao anao ihany mamorogno feo avy agnatinao koa hoe mandria de mandria tout ce qui est mouvement amina fiainan'olombelona miainga avy amina feo ta iny tompony anao ndraindray izy io feon'ny feritrereta ary Andriamanitra miasa io daholo nataony feo ino raha nataony tamin'ny fotoana maizina ny tany misy mazava ozy izy ny baiboly hoe de nisy zany de tandremo zany fa misy raha tandregnesanao io lasa miatra aminao de ndray koa anao mihitsy mamoaka feo hoe za mbola tsara nombonombo mafy nyto eky de nombo mafy any anao e mandra-pagnalanao ny feo igny ta iny Jesosy anao engany andray lesona ho ay anao azavaiko tsotra be le izy mba amizay anao mahazo tsara de ny zavatra nahagaga tamin'ny Adama ry lasanambavy tsy mba nagnotany akory tsy nagnadiady fa tonga de fa igny le volaniko aminao misy karazan'olona zay zavatra teneniny aminao tsy vitanao mirefugie anazy izy nareo le tsy vitanao zany izy nahazo an'ny Adama matary sody azo lakambo inga ariva misy mafy koa bako viavy re anare viavy re koa mba magnova hely migny efa letry tamin'ny Adama sy Eva tagny zany toetrinare io de jerevanao marigny Adama ty rô tsisy contrôle zao ndraiky raha misy akay i raha izy zegny lenga zegny zegny fa de andeagnana tonga de fa zegny fa tsisy fandiniagna tsisy ino tsisy magnanakory de iviregna kely amizay le question tsika tare amin'ny voalohany hoe izovin'olo mikoragna aminao de tsy maintsy ataonao i raha koragniny mila mandinika kely anao zany manomboka androany dinio kely ta iny tompony anao hoe mbola miexista io menarana io zay nandravany Adama sy Eva io mandraka androany possible io mpiaramonina aminao io menarana io possible io mety lehilahy mety vehivavy possible io mety FB io koa ne maro raha teny izy io Facebook io possible io TikTok anao zegny TikTok be mihitsy anao jereva anao jusqu'à Dubai agny misy TikTok aminao daholo jusqu'à France misy lala français reo izy TikTok ozy misy gasy misy fiainana tsy manjary koa akao tsy mba vitany hoe relation tsotra fa misy fiainana tsy manjary voizin'olo agnatin'izy regny karaha tsy mitandrina anao iregny no lasa fiainanao be da be zany revagna ny olona amizao andro faran'izao lasa mahavita zavatra tsy tokony ho vitany avy aiza avy amin'ny zavatra heniny avy amin'ny zavatra hitany ta iny Jesosy atsika jiaby tsy tokony ho vitany Adama nandeha hihinagna le voankazo voarara fa nisy raha heniny ma imagineo anefa zany intelligence ny Adama zany ane grave be
fa taiza Satana niditra tapartiran'le olona tsy azonao lavina rehefa miteny. Anao le afetsegnan'ny devoly. Izao izy tsisy raha marobe aby. Nareo ozy inga io, raha misy raha tiany hoe kozy ankoatran'ny Andriamanitra dia ivadiny. Sinao? Zay mihitsy zany le fivoriagna tagny tamin'io e. Mo tantareko aminao. Tsisy hoe kozy devoly raha tiany amboniny. Io izy vao mivolagna hoe mila vola 50 millions, tsy mizaha aby izy fa le avao. Tsisy fagnontaniagna atao ino. Io izy vao mizaka hoe anao aza mivolagna amin'ny riano, efa montsomontsonana io izy mare. Io izy vao miteny hoe tandreminao i riano azarabeniko mitratra aminao mpagnaody ameny lamoso. Karazan'olo zany efa zay mihitsy. Ndrendray mety possible mamanao, papanao volagniny, papanao io tsy manjary mamosavy dia ino koatra papanao tsy atokisanao fa mpamosavy. Est-ce que vous êtes normal? Mamanao niteraka anao, ianao na zao magnarantagna igny anao fa mamanare igny tsy atokisaka lasa halanao mamanao jusque niany. Tsy tianao fa eky isika vao maregny gnarigny hoe mama zany anao dia fa avy taiza zavatra heninao. Satria misy olo za tsy makontrôle vatana, chaque fois maheno zavatra avy amin'olo araiky. Faites attention am'izay karazan'olo zay. Mila magnano étude kely ianao am'izay karazan'olo zay, fa sinon io no andeha andravanao. Azonareo ve raha tiako volagnina agnatin'izay? Ka maro riavagna ny olona tonga miresaka zavatra aminao dia igny tokotranao tonga dia mino koa. Indrindra fa regny olona tia magnaratsy, ny olona tia magnelitsao tsy mary, ny olona tia magnano karazana resaka isan-karazany mba hahatonga anao angozohozo. Satria halan'ny devoly zao mahitanao ke anao manomboka mino zavatra be da be, manomboka tsy matahotra fiainana antsony, manomboka mijoro anao n'aiza andehananao. Toy izay ndraso ty ozongozoniny. Ahoana ozy fomba ngozongozonina an'ity? Amin'ny alalana courant. Mba imagineo ane anao zany zao tokantragnonao anareo an-tragno ao, fa misy olo avy akagny andeha hiagnaratsy tokantragnonareo aminao, dia mitandregny tokotrano. Ohatra fotsiny zany fianakaviagna raiky nareo, papa, mama, ray aman-dreny, rahalahy na bavy, misy olo tonga avy akagny, tandremo anakavinao tandremo anadany regny, izy igny magnano sary mivavaka mpamosavy azohanigna raha tagnan'igny anadahinao. Azonareo am'izay le izy avy aiza daholo angany raha jiaby io moa le devoly tsy lavagna aloha fa misy ny mpamosavy, misy n'olo raha tsy fagnahy, ary misy olo tenga hoe ampiasainy devoly. Fa anao fotsiny mila mitandrigny amin'ny zavatra eninao, anao mila mitandrigny. Il faut bien réfléchir zany hoe ino marigny magnanaiza, dia eo anao mila mitandrigny tsara na amin'ny famindranao na amin'ny olona ifandraisanao. Tainy Jesosy ianao, tain'Andriamanitra ianao satria ozy ny manam-pahaizana zay hoe celui qui vous écoute détermine ce que vous aurez. Celui que vous écoutez, hoe ino raha tandrignesanao, détermine ce que vous aurez. Igny aveo mamaritra hoe olo karandry anao na olo karanty anao. Nisy tantara tagnaty baiboly tao zay amaranantsika ny fampianarana, tantaran'ny Ahaba sy Jezebela. Ahaba sy Jezebela. Donc ianao mba hoento kely agnatin'izay tantara zay, ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faha 1:20. Ndaontsika mba hijery bokin'ny mpanjaka voalohany toko faha 1:20. Dia ny andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 7. Mpanjaka voalohany toko faha 1:20 andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy:
Ary Ahaba nankany an-trano sady malahelo no sosotra no ny teny lazainy Nabota Jerizelita taminy hoe tsy omeko anao ny tanin-drazako. Dia nandro teo am-parafara izy ka nampiodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe ahoana ny mampasosotra anao toy izao no tsy mety homan-kanina ianao. Dia hoy izy taminy satria niteny tamin'ny Nabota Jerizelita aho ka nanao taminy hoe omeo ho any tany mboloboka hovidiko vola na ho takalozako tany mboloboka hafa, fa raha izany no sitraky ny fonao fa izy namaly hoe tsy omeko anao ny tany mboloboko. Ary hoy Jezebela vadiny taminy moy anao tokoa va ny mpanjaka amin'ny Israël zao? Est-ce que vous êtes vraiment un roi d'Israël? Enjana zany teny zany. Dia hotoizantsika le izy ka taizantsika teny namara 17. Moy anao tokoa va no mpanjaka amin'ny Israël zao? Miarena, mihinana hanina, ary ao ka ho ravoravo ny fonao. Izaho hanome anao, grave zany e, ny tany mboloboky Nabota Jerizelita. Zaho izy hanome anao. I fomba gnomezana io tsy raha normaly. Zay afaka toizanao fa makina teny rehefa mba tonga any an-tragno anao hoe ohatrany ahoana nagnomeziny anazy. Hitanao rehefa tezitra na malahelo aza mba tia mitantara amin'ny n'importe qui. Ohatranao zao tezitra be, mety anao malahelo, nisy raha nampalahelo anao, aza tonga dia tia mitantara amin'ny n'importe qui. Fa misy olo magnararoatra n'igny situation anao igny, ary mavita mampiady anao amin'olo, mavita mampisarabazana anao amin'olo, mavita satria iregna no accès ahafahany devoly miditra amin'ny fiainan'olo araiky. Alahelo, fatezerana, fifaliana. Ya, regny satria misy émotion amin'regny. Ny émotion manko revagna porte azo ivezivezena. Émotion porte. Ary misy olona mahay mimanipuler émotion n'olona grave be. Tandremo anao fa misy olona hitantaranao situationnao, tantaranao problemenao, magnararoatra an'le émotionnao izy. Mety anao le tezitra be amin'ny vadinao igny ararotanao izy sarao izy. Mety anao le malahelo be igny do zay andanao toritsika eo izy, ataotsika zao, potetsika. Faly ane Hérode, tavitoanandro faly Hérode, nampiantso ny zanaky Hérodias, nandita aminazy takeo. Dia vokatra ravoravognany Hérode dia hoe angatao zay raha mba tianao fa omeko anao. Na dia ny antsasaky ny fanjakana aza. Lasy zaza igny nandeha tamin'ny papa ny mamany. Ozy mamany fa tsy zany e. Fa io ozy izy lohan'ny John mpanao batisa angatahany. Izay nahafaten'ny John mpanao batisa. Vokatra émotion ny Hérode. Ka misy olo mahay magnararoatra émotion. Mety fianakavianao io, mety olo akaiky anao io, mety olo milaza fa ara-panahy, mety hoe milaza fa mpaminany, fa mety magnararoatra émotion. Ka raha malahelo anao ndraikindraiky, tezitra anao misy fotoagna, tsy n'importe qui tantaragna fa mivavaha tsara. Ary même inofinao io aza mba tantaregna amin'olo. Satria raha vao nofinao tsy fantanao ka nangatanao explication amin'olona dia égal nagnome fahefana n'igny olo igny anao aminany amin'ny fiainanao. Azonareo le izy. Ohatranao zao hoe pastera, ino dikany nofiko ty? Amin'igny fotoan'igny nagnome fahefana anahy anao aminany aminao. Azonareo le izy. Mbo zarabe ary mbo za. Izy ko olo tsy tianao le raha tsy manjary igny no tongon'ny aminao. Dia rehefa amin'izay ngefa raisinao le izy dia manomboka matahotra anao. Azonao? Raisinao le izy dia manomboka matahotra anao. Dia misy rehefa ny karazana nofy na dia nofy ny tranga ara fa azonao foanana tsotra zao. Rehefa tsy ilainao. Tsy ambinina zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia eriny akeo. Fa za mety totohiny eky. Ko tsy tianao hitohy izy. Tahin'ny tompo antsika jiaby. Amen. Aza tia mitantara amin'ny n'importe qui. Teto zany Ahaba nitantara tamin'i Jezebela, ny zavatra nampalahelo anazy.
Dia jereo fa lasa nahazo mauvaise conseil. Maty tamin'ny fomba feno abibina i Nabota. Nabota iny nefa nilimbanany agna jardin de vigne kely tamin'ny toerana tsara tare zay lova anazy tamin'ny razambeny satria zareo babo babogna. Dia mpanjaka nagnababo io mihitsy i Jezebel ndray non tsy mpanjaka nagnababo fa agnisan'ny hoe nagnano karazana geste zany zegny raha tiany atao satria Jezebel io dila ratsy fanahy. Amy avy anao zinga vidiko na takaloko raha hafa. O zinga reny fa tsy ameko anao ny tanindrazako. Satria raha mba nilovany tamin'ny papany rô. Lovany razamben-jareo dia tsy amidiko izy fa lomba ho eo. Dia igny nalahelo igny amizay le mpanjaka tonga avy takagny madaminazy. Nahita anazy nalahelo. Tsy anao ve ozy ny mpanjaka? Magnino anao riboriben'olo magnanjegny? Andraso fa ameko anao zegny. Nihaino ny vadiny izy dia ino ny tranga. Dia zao ny zavatra tadio maty ange Ahabe. Maty Ahaba. Ary tamin'ny fomba feno abibina koa satria tezitra tamin'ny Ahaba Andriamanitra. Magnino anao Ahaba? Tanàgna jiaby neninao. Dia io jardin voaloboka kelin'ny olo tsy manantsiny io ve? No tsy nahaizanao niaigny. Dia maty tamin'ny fomba abibina. Dia nahagaga fa nisy teny nidina hoe tsy misy olona ho ny azo vonona afa-tsy ny mpanjaka Ahaba ihany. Satria inona ny antony? Niaino ny Jezebel izy. Dia ny mampalahelo maty Ahaba fa Jezebel mbola velo. Satria matetika anao azon-draha fiolona mpity hafatra taminao milamina tsara. Mandiha aby izy midensy. Anao ny ala ny asa izy milamina tsara fiainany. Anao ny sarabady izy mitralalila. Azonareo? Maty Ahaba. Jezebel style ary za mety mino mbola nitady bandy hafa koa izy vite. Zovy ndraiky koa ozy mpanjaka aketo vake. Dia contrôler koa ananjy. Satria izy grave be, tena grave be. Tain'i Jesosy anenao. Tain'ny tompo anao e. Maty zay Ahaba. Fa i Jezebel mbola teo. Misy olona mampihemotra anao amina fivavahana fa izy mbola mivavaka. Fa anao zany tiany hemotra anao. Ahoana ampihemotra ny linga ty? Ahoana ampihemotra ny madama ty? Dia tadiavan'ny fomba rehetrarehetra, korontagny ny sampagna misy anao, izy koa anao misampagna. Ataony zegny raha jiaby ampirodagna ny ara-pananao, fa anao ne tsy horodagna amin'ny anaran'i Jesosy. Ataony zegny raha ialanao mivavaka mihitsy, hoe io tsy tamanakato, ndraso agnanovako ananjy. Dia igny olo igny lasa izy mbola kifo. Misy olo karan'izany engany mbo fitsakeo eky izy androky. Misy olo ohatran'izany amina fiangonana karan'ity. Iregny zany le olo ampiasainy devoly tsy ampitombo ny fiangonana igny. Regny koa raha tantely mihinagna namany. Igny le biby nresako anao ndray mandeha hoe koko. Le vorogna koko. Izy tsy te hivaky loatagny niany izy fogna eo. Dia mba mitandrema koa ny amin'ireny karazan'olo regny. Arengany ny fanamasina amanginy tsiraray avy. Alléluia. Tandremo le olona henonao teny. Mila mahay mandinika tsara. Raha olo tia mifosafosa tsy hitondra vokatsoa ho anao zany. Raha olo tia magnaratsiratsy namagna tsy hitondra vokatsoa ho anao zany, fa hitoetra ratsy igny lasa mifindra aminao. Dia lasa mi-inventé zavatra tsisy koa anao vakeo. Zany ne mahatonga olo mandenga io e. Satria zatra mitandregny lenga. Dia tsy mahazo aigna izy koa tsy mandenga. Ohatra izany andengan'olo fô. Dia eo amin'izay zay mba satria fagnahy moa kilenga io. Ary zay le hoe rainy lenga. Dia ny olo mitandregny lenga zany dia nahazo fanany lenga. Dia tsy mahazo aigna koa tsy mandenga.
karaha ataon'olo mipetrahana fagnana halatra, lasa mahazo fagnana halatra, dia tsy mahazo aigny koa tsy mangalatra. Fa engany androany amin'ny anaran'i Jesosy, zay karazana fanana matotra anao, oka hiala amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, oka andao anao zao dia zao. Tapaka ny lien d'âme rehetrarehetra, ny fanamasina ny anampy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Alléluia. Zany izy io avako aby. Faharoa ny tantarany Aminona. Aminona. Ao amin'ny Samuela faharoa, toko 17. Samuela faharoa, toko 17. Vakitsika mongony andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ho an'izay mba mitondra Baiboly. Re koa mba volagnina mitondrasy Baiboly koa raha tsy mitondra. Reo. Samuela faharoa, toko 17, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny afaka izany dia nisy toy izao. Absaloma zanaky Davida nanana bavy tsara tarehy Tamara no agnarany, ary tia azy Aminona. Tantara nisy aloha zany teto i Davida nanana renin-janaka isan-karazany. Hafa reniny ry, hafa reniny ty, reny efa nitariminy tagnaty lakory raiky atao. Dia teto zany nisy olo mpianada samy hafa reny. Dia izay ty tantara ty. Anao tsy mba mamaky Baiboly mba ampiagna zany anao. Dia inona ny zavatra nisy? Ary Aminona nalahelo. Tanao mbola niainga tamina émotion fogna koa alahelo. Ary Aminona ozy izy nalahelo ka maty niany no Tamara nabaviny. Fa virgine izy ka sarotra tamin'ny Aminona niaka azy. Fa Aminona nanantsakaiza, Jonadaba no agnarany. Nanana kamarady zany. Jonadaba no agnarany, zanaky Simea, rahalany Davida. Ary Jonadaba dia olona fetsy loatra. Tanao? Olona nagnino koa izy? Matetika zany ravagna ny olona be resaka, tia miresaka. Ny ankamaroany dia olona fetsy. Fetsy. Dia jerevy tsara. Andininy fahaefatra. Ka hoy izy taminy, nahoana ianao ry zanaky ny mpanjaka no miama isan'andro san'andro? Tsy tianao ambara amiko va izany? Dia hoy Aminona taminy, tia ny Tamara nabavin'ny Absaloma rahalako aho. Ary hoy Jonadaba taminy, mandria mifandrianao ianao ka modia magnarary, ary raha avy mamangy anao ny rainao dia ataovy amin'ny hoe tratrantitra ianao. Oka Tamara nabaviko mba ho avy ampihinanan-kaninahy. Ary anao ny nahandro ity masoko mba ho hitako ka hinanako ny avy eny an-tanany. Dia nandry Aminona ka nodina rary, ary no niavy namangy azy ny mpanjaka. Dia hoy izy taminy, trarantitra ianao, oka Tamara nabaviko ka ty amiko, nanananana isan-karazany. Ary dia nagniraka nankany amin'ny Tamara any an-tranony, nanao hoe mankanesa kely any amin'ny tranony Aminona nadainao ka manaova nahandro azy. Mba nagneky zany ny babanao, nefa io avy dia tonga dia horaire be ny tony. Aveza mauvaise conseil. Nisy olony bisibisiky hoe andro anao marao zany marao problème angalary lesy micro raika koa. Dia mangalatra le olo. Ya. Zahay lesy karan'izao lesy problème. Za marao problème caméra koa lesy alevo e. Io ane tsy tonga ho azy, tsy maintsy misy mibisibisika fo fomba angalarany caméra ko atao karan'izao dia asitrika ry dia aterigna ambolo madiniky. Ya, ohatran'izany. Ataovany ry, ataovany ty, misy mikoragna. Hitanareo regny olo hoe lasa namaky tragno, lasa nandrava, tsy initiativan'izy manokana fa tsy maintsy nisy ny teny. Ahoana la tia azy vola, andehana amin'ny toerana karan'izao, ambany la fenêtre. Misaoty magnano an'izao, i feo igny dia karaha mahita sary tokoa izy dia igny feo igny fo na rano. Tainy tompony ianao, tainy Jesosy ianao. Ka misy zany karazan'olona Jonadaba
mpagnome mauvais conseil. Misy karazan'olona karan'izany mihitsy. Tandremo so zatra mihaino azy ianao. Ny any Eva teo le ndresako anao menarana, fa ny any aminona teto Jonadaba. Fantanao tsara angamba ary matetika teneniko anao fa ny olona mandrava ny fiainanao dia ny namanao ihany. Io ihany. Olona lavitra tsy mibidabidanao tsy mahavita mandravanao. Olona lavitra tsy magnakaikikaiky anao tsy mahavita hoe andeha agnininginanao zegny. Tsy maintsy zegny olona akaikezanao reo ihany. Ary misy olo akaikezanao io mihatsara velatsia aminao. Mihatsara velatsia aminao. Fa tsy fantanao. Okaniny fanamasina mba agnomenao discernement mba tsy voafitaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Engany mba tsy voafitaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino an'izany andray osotra manokana. Amen. Tain'i Jesosy atsika dia ho faranatsika le izy. Maro amintsika tsy mahalala fa hoe ny roi de forêt tamin'ny andron'ny Adama sy Eva tsy liona fa ny menarana. Tamin'ny andron'ny Adama sy Eva tsy liona ny roi de forêt fa ny menarana. Fa nanomboka teo izy vao lasa ny liona. Izy nitezerin'Andriamanitra teto. Tain'ny tompo anetsika jiaby. Tain'ny tompo ianao hoe misy ravany karazan'olona mpagnome vahagna fahotana dia mitandrema tsara mifandrema zay olona zay. Ianao izy koa fa niaraka aminanjy tsy maintsy manota fo. Anao koa fa direct aminanjy tsy maintsy tafagnano raha tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fo. Zay olo zay dia fa mila hiatahanao mafy. Izy koa te ho any an-danitra anao. Fa tsy mbola igny fo ka tsy mety ane ka le kandra mao ka le esa. Raha te ho any an-danitra anao kandra fo ny arahana fa tsy voatery misakorokoroka aminanjy. Raha te hiaigna miaraka amin'ny fanamasina anao misionareo atao miaraka fa tsy voatery hagnano zegny raha ataonjareo anao. Asasinao le izy. Voalohany indrindra zavatra hitranga agnatin'izany manomboka ho ajain'olo anao. Manomboka misy respect olo aminao. Tandremo fa ngia igny tsy miblagy igny amin'ilay karan'izao. Tandremo fa igny ohatran'izao. Asazonareo izy. Atsika raha lasana bavy tsy afaka tsy ara-iaigna amin'izao tontolo izao satria napetraka eto amin'izao tontolo izao. Fa kosa ozy ny Baiboly aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Azonareo ve zany? Afaka miaraka hoe miara-mivory, miara-miasa. Fa tsy voatery hitovy zavatra fanao. Satria ny zavatra fanao tsy forcé. Fa safidy. Azonareo ve le izy? Asa igny tsy maintsy atao igny. Réunion tsy maintsy atao igny. Mission tsy maintsy atao igny. Fa ny fomba fanao tsy forcé. Fanao misafidy. Na miaraka roplaniny raika reo tsy voatery hitovy fomba fanao. Na miaraka miasa amina bureau anankiray nareo tsy voatery hitombo fomba fanao. Asazonao ve zany zavatra tiako ampitaina aminao zany? Mba andana mba mijoro amin'ny zavatra zany. Afaka miresaka anao, afaka miasa ianao, afaka mba miblagy koa ianao, tsy mba moemoe fa tsy voatery hitovy fomba fanao. Mba raisy kely tagnan'olona akaikinao, ataontsika fanamby nga zany manomboka zao hoe même sol hoe mais n'est pas même sort. Tain'ny tompo anenao. Tany raika atsika fa tsy voatery hitovy ny voa mivoaka amintsika. Tain'ny tompo atsika jiaby. Avy regny mba miaraba olo avy afaranao ndraiky koa anao même sol mais ce n'est pas même sort. Tain'ny tompo ianao. Miara mipetraka ambony tany eto atsika. Miara miasa, miara mitady vola, miara magnano business fa tsy voatery hitovy fomba fanao. Farany tena farany. Tamara misy Absaloma zay tegna dangereux namono azy ny farany. Satria ny olona manota matetika tsy tafandinika mihitsy reo voka-dratsy ny ota. Zany raha raiky misy ny olo rehefa manota tsy tafandinika mihitsy reo voka-dratsy ny ota.
hoe misy voka-dratsy ambadiky io taty. Fa le fafinaretany io no hitany. Fafinaretany io fa tsy tafandinika ianao le voka-dratsiny io ta. Meno tsara nareo zanak'iziona sady mba mangataka fionkira malefaka atsika amin'ny mpitendry. Tamara ho ateo nisy Absaloma zay tegna dangereux namono anazy ny farany. Amin'ny fotoana anao manota tsy taferitreritra mihitsy ianao hoe misy voka-dratsiny ny ota. I Jonadaba ry avagna dia mpamporisika fa izy nga naninona kory mamporisika foagna ataovy zao vitanao io anao karan'izao ohatran'ity mamporisika zay Jonadaba. Mbola nandevina ny fatiny aminona nge i Jonadaba aminona nandeha nalevina izy nandevina teo ozy maty marina zalaty. Or nefany avy tamin'ny conseil nomeny ihany nafatany aminona mody nitomagna izy nefa izy le rangory fototry ny avo avy taminazy ny voan'ny raha jiaby mody malahelo izy nefa izy. Tiako atsika jiaby ny hany mba hivavaka hifona eo natren'Andriamanitra. Eo mipetrahana eo ianao teneno hoe Jesosy eo mifona aminao aho ny amin'ireo zavatra nenony sofoko diovy amin'ny ranao Jesosy eo ny fienoko na tamin'ny androny tsy fahalalana na vao vetivety na efa ela aza vela isy influence amin'ny fiainako zany foanako manomboka androany reo zavatra nenony ty sofoko ity ka te hiditra amin'ny fiainako andavanandro. Raha vako manomboka androany reo asan'ny maizina te hanimba ny fiainako foanako amin'ny anaran'i Jesosy reo zana-tsipika nalefa n'ilay ratsy anrava ny destineko. Mandresy aho tsy mahazo resy aho ny herin'ny fanamasina manampy aho manome hafasoavana androso hatrany ary tsy hemotra aho fa androso hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fanamasina. Misaotra anao fanamasina fa afaka nivavaka zanako reto androany. Mino tompo fa nizaniza tonga teto androany dia andray hery izy. Tiako raha mba apetraka amin'ny sofinao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andraisako ny hery sy ny fahefana. Zay zavatra nametraka voalina tamin'ny sofinao io na tonga anao tsy maheno an'Andriamanitra hatramin'izay didiko miala zao dia zao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo miverina intsony fa tononoko indray amin'izao fotoana izao le fahasoavana mba hahatonga anao sensible andreny feon'Andriamanitra. Le fahasoavana tonga anao sensible hiaino an'Andriamanitra. Le sensibilité tao amin'ny Abrahama zay naina mantatra anjely naina mantatra Andriamanitra zay sensibilité zay manomboka hiampita amin'ny fiainanao ary ny tompony hiaro ny sofinao tsy haino zavatra fahatanitany. Ny fanamasina ny hanampy anao amin'izay zavatra nyrenesinao ka mety tady animbanao ambarako fa foana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tia tanana mafitsika ho an'Andriamanitra. Mba nafinaritra anao ve ny fotoanantsika? Mba agnontania le olona akaikinao mba nisy zavatra nafinaritra anao ve hoe teto androany? Manandray zavatra ve anao? Mba ino zao mba azonao mba valio amin'le olona akaikinao io hoe ino zao raha mba nazava taminao teo? Mba nisy raha nazava taminao ve? Tahiny tompo aratsika jiaby. Zay no azotsika natao teto fa rehefa aveo somary hiditra lalindalina atsika. Misy secret anankiray indray atoroko anao aveo secret ny maso mba hatonga anao mba hahita. Ny nasofina aloha igny natoroko anao igny miainga avy amina feo na ny fotoanantsika raha tsy ampy fa mba manasanao za ho atsika zanak'iziona zany
mitady fa ny atonga ny zava-panahy hitrango amin'ny fiainanao dia miainga avy amin'ny rainao ara-panahy. Ka en tant que père spirituel no izarako anao dia mba aza mirahateny mihitsy rehefa mba mizara aminao za. Tsy ny olona rehetrarehetra no izara secret aminao, te hampivoatra anao sy te hampitombo ny ara-panahinao, fa za en tant que papanao mi-invité anao avy eo ndao tongava ary amin'ny méga église. Ito izy fampianarana zay. Tondrasa vilisy sotro amin'izay anao tsy mosary. Efa misy sakafo pare ao. Raiso ny fanatitra ao ivavatsika. Tompo manolotra fanatitra ho anao zay. Mankalaza anao zay. Midera anao zay ary manome voninahitra anao. Raiso tompo reto famafaza agnatolotra ireto mba homendrika andraisanay fitahiana fahasoavana indrindra fa fandresena amin'ny ady zay atrenay. Tapaka ny ozona rehetrarehetra. Ninina tompo karazana tsy fahombiazana tamin'ny zavatra heno foana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ianao fanamasina anampy anay, hiaro anay, hitany arabolanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia tantazintsika zay fanatitra zay.